Ateraky indray ireto avy ireo hanome aina ny tantara. Fitahiana fehizoro no Olivier. Tsinjo mampionona no dadan'i Olivier. Fitiavana ravaky ny aina ny Rina Lalao Estera no reniny. Fitiavana Rasolo Arjao no dadabe. Tojo Rabe Sandratana no fianakaviana. Iary Lalan'i Kristy no Ramatoa Voahirana. Radona Sandratra no fifaliana. Miriam Malalany Avo no Saoly. Arabarinne Samvite aizy le dala teo ty solo kilalao e ty letsy a ino solo-penako ny lahy mangina le roa saza efa nina no atsitsany lahy okizay misaotra tokoa rery dada. eny le roa aza ela firy ny zavikeliko e zay ela vao tena lehilahy Olivier kely ny dadabe. Mangina Olivier kely neny a. Reo ny kilalaonao be dia be fa tany amin'ny olona. Aviangana ty ny tômôbila kelinao. Ao atseho. Ao alefatsy ny tômôbilan'ny zanaki dady. Ao atseho aingana. Boum 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 boum. Pipip pipip. Any voadona ny tongotra dady. Ao averena aingana. Pipip. zao tokoa le tsiron'ny terada efa vita daholo zany zao ny fombafomba. Ny rano mahery, ny fary sy ny toga gasy efa mivitaina daholo zany fa zany ny tena mamalagasy atsika ko ny fomban-drazana tsy azo avela fa morana taon'ny rain-jaza fa tsy le hoentina any amin'ny dokotera ty. Aizako voatapahana dia efa asiana manao pataloha mampijaly zazatsy. Marina mihitsy zany ry dada. Ny atsika le mandeha ra ihany e. Le misy fiara izay malagasy atsika. Fa tsy laitsako le nandehandeha nandihy teny an-dalana teo ka tondrahan'ny olona rano fotsiny miveranga. Tsy haintsony nefa reny raha ny rano madio na rano maloto. Koa tsy sisy maina tsony ny akanjoko veranga. Zany ny fanaon'ny olona e. Mampita zazalahy e. Fa avy hatrany kosa aloha dia tena nitohana be le fifamoivoizana. Tsisy afaka mihetsika mihitsy na tômôbila na moto fa tonga dia atsika ny tanàna e. Sady tsika raha teo ny tena tonga dia nanao complet ny mozika be e. Ny amponga be sy ny sisa e. Enjana mihitsy aloha tamin'ity indray mitoraka ity ka. Ny tsika menakavy aloha zany hatrany e. Tsika koa mahavita azy. Za indrindra mantsy ny terako rehetrarehetra rehefa manao zavatra mahafinaritra foana. Ho hitanareo koa amin'ny famadihana amin'ny herintaona tsy maintsy atao mipoapoaka ary tsy ho latsa-danjan'izao famoranja izao. Fifaliana avy efa treny na 10,000 mihitsy azy etre. Tia raha mparirinina rery dadan'ny Olivier dia asa ela firy ny zaza e. Dia misaotra indrindra rery Ramatoa Voahirana. Efa ho sitrana azy izy aoko. Mba tsy ela firy kosa zany zanakareo zany ka. Ka tany amin'ny rain-jaza izy no natao e. Tena mainga eraka akiranoko iny e. Oje, fa ngatany izy io no natao. Misy fanompotsapy karazany maro nge no atao any e. Ory dadan'ny Olivier na dia io rano mahery alainy io fotsiny ary reny ve no itokiana. Amin'izay re mba tonga lehilahy mahery ny zanako a. Jesosy Kristy ihany reny mahery e. Izy no tokony itokiana noho ny fitatatiny eneny matoa izao atsika e. Ramatoa Voahirana,
Fomba malagasy tsy hidiran'ny fivavahana mihitsy izany famorana izany. Tsika ny firenena mivavaka na dia izany azy tsisy hidiran'ny fivavahana ahoana, sady lazain'ny baiboly hoe ny famoranana dia fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany. Eny raha matovohirana fa voaray izay afaka mahazo lalana mody amin'izay ianao, sady za koa mbola maimaika. Andao amin'izay ilay lalao baolina ry Olivier. Kamo be lesy Fa maninona raha lesy tsy mety miara amin'ny lalao baolina miaraka amin'ny akama mihitsy le. ka nareo nge lesy mamily mafy be. Marary be ka. Fa ilahy ty ve tsy lehilahy Ka elisa maheriseritra beko. Ary maninona ary ny feo alara mba atao basibasy ry Olivier fa inona koa ary izany feo zany? Ai, ka efa izany ny feokory fifaliana. Tsy nylava hoe mahafinaritra be zany. Tena hitako mihitsy ny hevitra amin'lahy fa manatona an'ireny efitra ny fikotrana an'ireny tsika dia amin'izay lamba bokiboky ny ery. Dia lasa bokon'ozatra be ve? Ontsa, ataoko inona koa bokon'ozatra? Ohatray, avy any lely ty zany lehilahy nofosany izany mba misimisy vatana hojerena fa tsy. Zara nga tsy tian'izany aleo za amin'izao ihany. Elahy tia koatra ny anao zipo efa kelikely eo. Dia maninona nefa inona ny olan'lahy amin'izany? Sady zatra efa tafiditra mpanao pilatra. Aza miplagy lesy raha Olivier fa tsy. Ny hitan'lahy eo izany tia mihitsy ny fanasana omeko an'lahy raha tsy matoky lahy. Losy ty marina mafy. Wow! Aleo hoe mba andramako ilay robo vidiko teny an-tsena tamin'ny maraina iny. Tena mety be amiko iny izao. Ary aleo hoe tsy hanoloan'ny fitaratra etsy mihitsy hijereko ny paoziko ka. Wow! Ary tena mivoaka tsara mihitsy izany mody bariby kely mihitsy akay. Fa ny voloko fotsiny somary fohifohy kely. Tsy maintsy asiana perika ihany tika amin'izay mivoaka tsara. Soriana aloha za fa tsy any amin'ny dada sy ny mipetraka fa manofatrano trano aty andrenivohitra. Raha tany ngambo za mety pediny zareo ko. Olivier! Ai, fa iza koa ary samy manako taby izany. Olivier! Aty amin'ny ve sesa izy? Roto ry Olivier. Oay, maty marina fa dada sy ny kay izany. Dia ahoana reny ataoko hoe? Tsy voalako tsony ty roboko ty. Aleo raha nga vaina amin'izao ka. Izay tenenin zareo any tenenina. Ry lanitro, fa ino tena azo anao ry Olivier? Fa maninona ary mama? Maninona ahoana? Raombem-behivavy ny dia anaovana nefa ianao ne lehilahy. Dia maninona? Dia maninona? Ary fomba fiteninao koa jere? Fa maninona mama ny fomba fiteniko Tsy tia izany ry Olivier. Hovainao any izany fomba fiteninao izany ary esory malaky ny robiny. Tia raha vao tamin'ny maraina vidiko sady lafo be ny raha mama vidanako an'ity Vidiko. Finga ianao vehivavy Fa nga nareo rery natao vehivavy. Jersy, tena mandiso fanantenana tanteraka izao ataony se izao dada koa dia manampy trotra-keo ka. Fa za zao maninona Mampitia melaka mihitsy izao ataony lahy izao ka. Inona lahy? Marary kosa angy dada. Nareo kosa rangaty mamelaka fotsiny ka. Io mama mba teneno. Ry Olivier, mba misaina izao ve ny nitezaina ianao lehilahy ny namorona an'Andriamanitra anao mamena trolona ty ataonao marina.
Ka za kosa nery mama mba manana ny safidiko e. Safidy safidy. De makatahaka vehivavy mihitsy ny safidy ao an-tsainao. Tsy ampy anao ny nanaovan'Andriamanitra anao lehilahy. Ie, tena tsy ampy mihitsy dia naleko nanao vehivaviko. Efa tsy erany atao ty zanatsika rainy. Mama, mangino drika. Telaiko mama mamy aho. Mangina ho andry. Tsy fanatsananay ray aman-dreny fotsiny tsotrao zao ataonao zao. Ray aman-dreny fiarakamana lehibe mitaiza mikolokolo dia zony ataonao. Olivia, fony vao niteraka ny senga io renin'isa io dia fifaliana lehibe ny anay e. Hoe tsy diso zanaka lahandimy izay. Ka zany ery dada tamin'izany efa mba lehilahy e, dia mba miova vehivavy kely indray aloha zao. Sao dia verinao fa tana lara ny vatanao ko te hiova loko dia miova. Ry dada koa zany. Aza be resaka sy be lazao eo rangaha. Sady ny anarako ary zao efa hovaiko hoe Olivia le Olivieko. Andray anaka. Fa tena hoana loatra e. Ataovy ampianareo fotsiny rehefa endry tsara sy mianatra tsara e. Tena tsy napoziko sao fiafaranao zao. Marina e. Aza dia mampitondra fahoriana ho an'ray aman-dreny takizao anao ry Olivia. Marina e. Efa hoe Olivia ao fa tsy Olivier zantsony. Feno ty ve efa mivaha mihitsy e. Olivia, mba tongava saina ialahy e. Rano mahery, toaka gasy, fary, efa natao daholo izany tamin'ny famorana lahy. Nefa jereo lahy ty to manao sarim-bavy indray. Ka efa taloha rery izany ry dada. Sady nareo koa ohatrany be resaka be ga. Vita ny resaka reo, za koa mantsy izao mbola maika ao any amin'ny salon de beauté-ko. Andao aloha tsika ramatoa hody fa manahirany ty ka. Andeha hodinareo dia misaotra ary ny tsidika e. Dia babay dada sy mama fa zao ametra vola kely hivitanako kiraro dia hivitanako boky dia mba hivitanako lokomena koa fa tsy manam-bola mihitsy azy zao. Tena mahafinaritra mihitsy resy lahy ty ry fifaliana. Ary toa taitra be lahy. Olivia, fa inona ny ty latenenina amin'izany? Ka zanoko, mahafinaritra aho lahy. Mipetra tsara lesy Olivier fa inona ary ty e? Ndao aritsika sy lahy ary hipetrapetraka itsy e. Ataovy resaka maritra koa resy Olivia. Fa laha ty ve tena efa lasa pilaka mihitsy sa ahoana e? Tena matitra be zany ka. Sady maninona koa nefa napelaka izany ary. Tsy hitanao hoe mahafinaritra be ve zao za? Jereny amin'ny paoziko e. Tsara e? Ay, fa maninona lahy tsy mba miteny mihitsy e. Mba manja avy eo ako. Fifaliana. Toloza lam kokotralo fotsiny. Ano ilozako aloha elahy ka. Andray dia andeha sady ve lahy? Zay fa veloma aloha e. Eny ariko.
Babay lahy dia mandra-piona ary fa nga tsy mba misy kalay mihitsy e. Zay e. Dia lasa fotsiny very nga fifaliana. Mahakamo zany ka. Mba vonjeo ary Saoly a. Fina koa tsy mahasepitsepitra amin'ny fifaliana ty e. Ka nisy nanadala e. Tovolahy be ohatry ninyo ianao ko ianao indray nisy nanadala. Sao dia mifamadika amin'izany kosa. Sa nanadala olona tany anadahako dia mahay ny afina tsangany. Tsy zany kosa ary Saoly a. Ka mety hoe mba tena tianao tokoa ngamba izany ilay olonako. Tsisy an'izany Saoly a. Tena mandreraka tsy. Mety tsy ao anatin'ilay vehivavy tianao angamba izany ilay manadala anao. Eny e, tsy izany raha teo koa moa no drafitra napetrak'Andriamanitra. Tsy ny vehivavy no natao hitory fitiavana amin'ny lehilahy fa ny lehilahy no natao hitory fitiavana amin'ny vehivavy e. Raha mba fantatrao mantsy ry Saoly. Fa misy inona ary ny olona amin'ny fifaliana. Vehivavy izy ary ilay manadala anao fa ho resahako e. Ka tsy vehivavy anie ilay manadala ary Saoly fa lehilahy e. Lehilahy? Lehilahy izy e. Efa fantatrao ihany e. Olivier namako. Zay. Olivier ve? Zano a mantsy anao. Lasa niova be le ry tato ato zay. Zany ny tena hoe lasa pelaka e. Tsy menatra tsony le ry eny an-dalana. Manao pataloha malalaka sy kirarom-behivavy. Dia manao lokomena. Sady mbola pink poketra koa amin'io. Manao rojo sy bracelet. Atray, Andriamanitra. Ary tena voapoziny ny zazalahy iny raha izany a. Tena mila famonjena. Ve ka manao sarim-bavy Olivier? Mba pure ary Saoly a. Ina ny alako aminy nefa izy namako. So fa nizarainao tamiko izay. Hivavaka ho an'izay indrindra. Hitondra mivavaka azy ary ataoko izay eo anaminy. Hitoriana amin'ny filazantsara. Ary ianao koa nery fifaliana tena mila miorina mihitsy e. Toa lany amin'ny fikotranana sy ny fanaovana baolina fotsiny ny fotoananao. Tsy mba miorina amin'ny fivavahana. Izao sarian'ny devoly amin'izany fakapana ratsy dia ratsy izany. Izany anie natao hoe sodomita. Ka izay indrindra mantsy. Mampalahelo le ry dia tady ho resy lahatra. Na dia efa miezaka mitsoaka ihany azy. Mila mijoro tsara rery fifaliana. Ny ten'Andriamanitra sa moa manambara hoe ianareo izay efa mijoro tsara aoka hitandrina fandrao lava. Maika moa fa ianao izay tsy mijoro tsara akory. Mba andao re hivavaka ary fifaliana. Marina ihany izany ambaranao izany Saoly a. Odio, aiza olona? Tena misy mandony izany. Feo anisa re izany e. Odio. Aleo jereko avy hatrany e. Iza ka io? I Olivia ihany e. Saika hitady an'ny fifaliana fotsiny. Tena tia ilay namany fifaliana ilay manadala azy. Misaotra anao Andriamanitra fa
nataonao tonga eto anatrehako ty izy hitoriako ny teninao. Ay, Olivier! Zay ihany ry Saoly a. Fa zany hoe efa eo Olivier aho fa tsy Olivier zany. Ay, ory Olivier a, mandrosoa aloha aty ianao e. Mbola tsy ao fifaliana dia mipetrapetra fa misy tiako resahana aminao. Zany ve? Iny ary aleo aloha androso ihany fa za koa manana resaka atao aminao mba amin'izay za mba ampianarinao miaingo e. Tena ory dia ory ny tompo mahita an'izao ataonao izao ry Olivier. Fa za maninona e? Mila mahay mankasitraka ny amin'ny nanaovan'Andriamanitra anao ange ianao e. Nataony ho lehilahy fa tsy hanao sarim-bavy ohatr'izao. Nareo koa dia misahirana amin'izany ka za raha tsy maninona akory. Le izy zavatra efa atao anatiko mihitsiny e. Dia atao ahoana indray? Ekena fa mety misy ny fakapanahy, mety noho ny fitezana, mety noho ny zava-misy samihafa na hatrany am-boka aza ohatra tamin'ny fitondrananao ny reninao. Fa zany kory tsy midika hoe andeha ekena sy arahana izay feon'ny fakapanahy izay. Ny feon'Andriamanitra ihany no tokony arahanao ry Olivier. Mijoroa ho lehilahy. Ay! Ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra. Zany no fampopana mety ataonareo. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Romana 12:1. Atoloran'Andriamanitra ny tenanao e. Izy no mahay manafaka anao amin'io geja tiany devoly andavonanao io. Tianao sarihana mafy dia mafy any amin'ny fahaverezana ange ianao ry Olivier. Ay! Tonga dia sarimeko fotsiny ny devoly dia tsy mahavita misambotra e. Sady zany hanolotra ny tenako any fifaliana e. Dia amin'izay indry lasa zao baviko. Sa tsy mety ve zany? Tray. Lehilahy samy lehilahy ve no ifankaty sy hiaraka e? Efa hoe za vehivavy ho Tsy zany mihitsy ny lamma naharian'Andriamanitra nyty tany iainantsika ty rery Olivier. Fony izy nahary an'izao tontolo izao. Nahary ny lehilahy izy. Ary nanao vady sahaza ho azy, vehivavy ny nataony. Fa tsy hoe lehilahy samy lehilahy namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Ka hoe izay no natao hiaraka. Tena fahadisoana lehibe zany. Tsy mety re zany ry Olivier. Avy hatrany dia ampionono ny fonao sy ny sainao. Andray kosa e. Zany ve dia mety. Zany tena tia azy e. Sady izy koa ohatra ny hitako hoe tia. Mahonena dia mahonena zany manjoanao zany ry Olivier. Ao fa mivavaka ao anao e. Tsy misy tiain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Mino aho fa mbola ho avy ny fotoana hamoazan'Andriamanitra anao tanteraka. Ie, eto am-bavaka misy mba ho tanteraka ny amin'ny fifaliana. Raha lanareo, mpinamana, tsy zavatra afaka ohatr'izay. Ianao koa zany ry Saoly dia be lazao eto fotsiny ka. Sady alora nga za andeha. Fifaliana efa tsy hitako ihany. Fa zao aloha e, taiza ny coiffure nandehanandry fa tsara be ny volondry dia mba atoroy ahy e. Ty voloko ty zao tiako amboarina be ohatran'io andry io. Kiza tsara mihoatra miaraka amin'le tsara indrindra ihany. Ty le Andriamanitra ray zanaka fanahy masiny zany. Fona aminareo arakizy mitondra anareo tany amin'ny Piskida, tany amin'ny mpanandro, ary nanaraka an'ireo fombafomba samihafa zay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Sofa efa resy lahatra ny filazantsara koa izay ry dada. Ny anaka, irariko raha
Samy tonga soa an-danitra avokoa tsika mianakavy. Fa hono a, fa izy Olivier zafikely. Efa nafarana re izy ry dada fa mbola tsy tonga. Te hiresaka mafy aminy amantsy. Ao fa hoentsika mbavaka re izy ry dada mba ho avy a. Olivier, Olivier, aise, aiza ho aise. Dada, andao aloha hivavaka tsika sy ianao e. Mialohan'ny hahatongavan'ny olona. Zay mihitsy anaka. Tenin'Andriamanitra koa milaza fa hoe mivavaka aza mitsahatra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:17 iny. Samotsy zay. Sa indrindra faly fa mba nivavaka ihany ny fianakaviako na dia tao anatin'ny tsy fahalalana aza taloha. Fa onza ny fahasalaman'ny dadabe atsy izany. Hoe mamangy amin'ny fahoriana aloha dadabe. Ay tsy zany kay dadabe efa tonga Olivia keliny dadabe. Olivier, Olivier. Ahoana ary dadabe? Manavatrafatra an'izay a. Hoe ahoany? Aza manaraka ny fanao izao tontolo izao anaka. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny tena sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana amin'ny marina. Tena tsy azoko koa izany tenen'ny dadabe izany ka. Sady izany ery dadabe efa niova mihitsy e. Efa tsy ohatran'ny taloha intsony aho izao. Zay indrindra anaka. Miantso an'seny Tompo Olivier. Mipepasy e. Aza mangatakandro sony. Aza miandro ambava ahoana. Anaka, atolory ihany fonao ny Tompo. Araka ny ohabolana fa 3:20. Ay, dadabe koa izany dia misahirana. Lasaiko fa dia hoe atolotra ho an'ny dadabe ny foko e. Atolory an'Andriamanitra ny fonao sy ny fiainanao manontolo Olivier. Mandalo anie ty fiainany ty e. Tsisy janona mandrakizay eto an-tany. Ary tsy hatanjaka sy ritsaritsa toy izao foana se. Efa henoko re izay ry dadabe sady efa hoe Olivier ho any ianarako. Efa ela be izany no teneniko tamin'ny dadabe fa mbola ataon'ny dadabe Olivier ihany. Ankasitrao anaka izay nomen'Andriamanitra anao a. No ariano lehilahy se a, dia aza miova amin'izany. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izao ataony se izao. Ary aza mitomany teny ho vehivavy velively. Ka le izy anie ry dadabe tena mety be amiko e. Tsy hanao marina fa tsy izay mety an'izany no atao ry Olivier. Ary tsy andovahanao ny lanitra izao fotom-pisainana sy zavatra rahany se izao. aleo fa dinihana miadana re izany ry dadabe. Aleo aloha izaho ianao amin'izao fa izao mahafinaritra ahy e. Izaho izao efa saika hifaninana misy de Madagasikara mihitsy anie. Ndrisy anaka, mampalahelo ara toy izao no efa rano taranako. Izany io ihany dadabe fa inona marina ny tena antsoiny dadabe ahy e. Manahoana ny fahasalaman'ny dadabe izany?
teza tsony dadabe fa zao no afatra amin'ny se farany. Oay, dadabe, fa manino dadabe zany? Olo makaina tsara dadabe. Marenina aloha dia haino tsara e. Mety se ho ateraka indray. Zany teny tompo amse araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:7. Fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka indray? Zahay ry Olivier, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dadabe hoa velomy se Olivier. Dadabe, aza mbola ilozana moa zay. Amo dadabe. Dadabe re olona. Dada, mamo, matany dadabe. Aizarina teo. Dadabe, indrisy matsara dadabe. Dia tena maty ve ianao? Dadabe, ore olona, tena tsy mihetsika intsony izy e. Maty ny dadabe ako e. Dadabe, dia lasa ve ianao e. Tena antso manokana mihitsy tokoa aloha ty mamagy olona ety amin'ny hopitaly ty. Ahafahana mitorony vaovao mahafaly amin'ny olona. Indrindra moa fa ireo marary sy mikarakara ny marary tena ao anatin'ny olona anatanteraka. Maromaro ihany ny mba mety mihaino ny tenin'Andriamanitra, indrindra rehefa ao anaty tsy fahasalamana ohatra izao. Ary andeha aloha hiditra ato amin'ity porte 312 ty amin'izay. Miarahaba tompoko, manana minitra vitsy ve ianao azafady hiainona ny tenin'Andriamanitra raha mety fa tsy antery. Manahoana? Eo fa tsy maninona. Afaka mihaino aho? Vavatsika ry Jesoa Kristy mpanasitrana, ianao tokoa no antonona ankehitriny ety amin'itony toeram-pitsaboana itony, ety amin'ny hopitaly, ary eo amin'izao fandriana izao tokoa izao olona izao no mamangy azy ianao Andriamanitra. Te hanasitrana tanteraka azy na ny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ny lafiny manontolo mihitsy, ary indrindra te hamonjy ny fanahiny. Mesainao eto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Iza moa no fiantsonanao raha tsy izay mahadiso? Olivia? Olivia tompoko. Ay ve Olivier naman'ny fifalinana tahaka ihany ty e? Olivier ve? Fa Saolo moa? Izy indrindra, kay mbola tsaronao a? Tadidiko ihany le feo fa aika izay vao tadidiko hoe Saoly. Ay ve ianao marary ato amin'ny service onkologia e? Zao sisa ry Saoly, voan'ny mamiadana. Vokatry ny zavatra nataoko daholo izao e. Vokatry ireo produit maro be izay nampiasaiko, izao simba tanteraka ny taovako. Hatray,
Tena mampalahelo mihitsy izany. Mino aho fa antsony tompo anao izao ry Olivier. Noharian'Andriamanitra ho lehilahy anie ianao hoe fanaka voafidy ho fitondrana ny anaran'i Kristy. Eny, izay vao tena tsapako. Fa hatramin'izay no diako tsy hita izany. Taona mihitsiny an'Andriamanitra aza indraindray no nataoko. Hany ka tsy nonona tamin'ny nanaovany ahy ho lehilahy. Fa reny nanao sarim-bavy ireny e. Voniko io va Saoly. I bebaka e. Tena n'olo tena hoan'Andriamanitra amin'izay. Tsara be izany Olivier. Izao vao tena azoko ilay afatra napetraka dadabe ahy hoe miova amin'ny fanavozana ny saina. Sy ny hoe raha tsy hateraka indray aho dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny taona toko 7:7. Tena voniko io va e. Elako ny fanao ratsy taloha. Efa nateraka ho lehilahy ny amin'ny ara-nofo. Fa izao kosa dia efa nateraka ny rano sy ny fanahy any Kristy ahy e. Na velona na maty. Olivier, tsy hitany fifaliana akory ianao ty. Izy raha teo moa lasa niasa ny andafany rika. Mba ampitao aminy fa efa ny vahono hoe Olivier. Efa Olivier vaovao aho zao. Ateraka indray ireto avy ireo nanomiaina ny tantara. Fitahiana fehizoro no Olivier. Tsinjo-mampionona no dadan'i Olivier. Fitiavana ravaky ny aina ny Rina lalao Ester no reniny. Fitiavana Rasola Arjao no dadabe. Tojo Rabe Sandratana no fianakaviana. Iary lalan'i Kristy no Ramatoa Voahirana. Radona Sandratra no fifaliana. Miriam Malalany avy no Saoly.